ao anatin'ny fandarana ambaroantsika eto amin'ny alliance 92 iresaka ny tontolo iainana fa tsy vita ny tontolo iainana ihany fa eo koa ny fiovavovany ny toetrandro ary mifetraka an'izay a eto amin'ny firenena fa iny ny fandarana ambarao amin'izao alarbi izao dia tsy izy izany fa ny tompona andraikitra anankiray ao amin'ny lay atao hoe red plus eto amin'ny firenena dia tsy izy izany fa ramatoa Rakotso Handrianina Lydia miarabanao. Miarabanareo dia misaotra amin'ny fanasana ato amin'ny fandarana. Raha mitenitsika hoe fiovany ny toetrandro tsapo zany fiainan'ny niala io izy io fa inona ny anjara toeran'le red plus ary inona ny tena andraikitra n'le red plus? Ny red plus moa zany raha alavaina dia roa fiasa iraisam-pirenena entina manena ny entina mangeja hafanana na ny gaz à effet de serre avy amin'ny fahampitehana sy fahasimbany ala. Io fiasa io zany dia misy asa lehibe anankitelo atao anatin'izy io dia ny fanenana ny fahampitehan'ny ala, fanenana ny fahasimbany ala na dégradation, fampitomboana ny faritra voarakotra ala dia fitantanana maharitra ny ala izany hoe fitrandrahana maharitra manaraka ny fenitra ary ny fiarovana ny ala na conservation na des forêts. Raha miteny an'izany ianao dia ohatrany hoe izay le tetika asa ho atao ahafahana mahazo an'izay hoe miverina ny alantsika taloha dia tsy misy ihany koa ireo sakatsakana rehetrarehetra izay manimba ny ao anatin'ny ala sy ny fiainan'olombelona fa miara-miasa nareo amina ministera samihafa satria raha resaka ala tsy voatery hoe ny ala ihany ny resahanao fa misy olona miaina ao anatiny misy vokatra andrasana koa eo ahoana izay fiara-miasa izay? Raha jerena zany sy na dia adina ny antony mahatonga ny fahampitehan'ny ala dia misahana sehatra maromaro zany izy io izany hoe ao ny resaka fanaovana teviala izany hoe masahana ny resaka fambolena zany, ao ny resaka hoe fampiasana ny ala amin'ny ataina zany sy amin'ny fanaovana charbon zany dia secteur ao anatin'ny ministera ny energie ohatra mikarakara an'izay zavatra izay. Aveo koa eo koa ny amin'ny tena hoe lafiny ato amin'ny ala mihitsy eo amin'ny fampiasana azy amin'ny hazo trano sy ny hazo ampiasana azy. Izany hoe masahana sehatra maromaro io zany raha iady amin'ny izany fahampitehan'ny ala zany dia tsy vitan'ny avy ao ministera ny ala rery fa tsy maintsy fiara-miasa amin'ny ministera sy ireo mpiara-miombona antoka ihany koa samihafa. Manana andraikitra ihany koa ve ny fiara-miasa moa zany ny resantsika eto hoe ry zareo amin'ny tontolony tsy miankina? Ya, tena manana andraikitra tokoa izy satria ohatra hoe ireo ONG izay miasa amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia manao asa eny fotony zareo miara-miasa amin'ny ministera anatanteraka izay hoe tanjona apetraka anenana ny fahampitehan'ny ala izay. Eo koa ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola izay manampy amin'ny fanatanterahana an'izany. Fa mifaritra inona moa zany raha resantsika ny firenena mifaritra aiza ny tena imasahan'ny saina zany ho an'ny red plus? Raha ho an'ny red plus manokana moa zany dia nisy ny fandrafetana ilay paikady national zany natao nanomboka 24 izy io ka tamin'ny 7 vita zany nisy an'le crise politique moa dia nijanona kely efa matsimbola dia ao anatin'io paikady national io dia efa misy voafaritra zany hoe isy programa nasionaly anaky 3 hatramin'ny 34 apetraka dia ny voalohany aloha zao zany efa voafaritra rehefa ho atao any amin'ny faritra Atsinananosy ao anatin'io ny faritra Sava, Sofia, Nalanjorofo, Atsinanana ary Aloatra Mangoro dia ao anatin'io ao amin'le be ala zany sady misy fahampitehana ambony zany izy no misy ala zany dia ao anatin'io misy ala rovana ao anatiny, misy toerana efa tsisy ala fa azo anaovana fambolekazo ohatra ao anatiny, misy toerana koa ao satria araka mivoalaza teo hoe ny fambolena koa anisan'ny mahatonga fambolena tsy manara-penitra ohatra ny teviala zany mahatonga ny fahampitehan'ny ala dia ao koa nefa misy toerana azo anaovana tsara ndreny hoe fanajariana an'le tany ahafahana mamboly. Miara-miasa nareo zany amin'ny olona manodidina ilay faritra na ao anatin'ilay faritra hoe misy ala koa zany manodidina ahoana le fiara-miasa? Ny fiara-miasa ataonay zany dia manentana zany andreo tetikasa ohatra tetikasa izay ataony amin'ireny faritra ireny ikasika an'le olona tena
miaina sy miankina amin'ny ala zany ny fivelomany ia izany hoe misy zao ny tetikasa mety hoe ny olona somary ety amin'ny andrenivohitra no tena voakasika ao anatin'le izy fa le fiara-miasa zany dia zay zao miara-miasa amin'ny faritra amin'ny région miara-miasa amin'ny maire zao zay miara-mandinika andreny SRAT na schéma régional d'aménagement du territoire sy ny SAC schéma d'aménagement communal de mijery andreny PCD reny koa hoe ohatry ny ahoana zany ny fomba andrindrana ohatry ny ahoana ny lahara-pahamehany ny commune na ny région amin'ny resaka fampandrosoana dia miara-miasa amin'zareo zany zay miara-miasa amin'ireo mpiara-monimby ihany koa amin'ny tetikasa afaka atao anapiana ireo mponina eny an-toerana sy ireo sehatra tsy miankana izay miasa eny an-toerana ahafahana mampitombo ny fari-piainan'ny olona eny sy manena izay fiankinana amin'ny fampiasana ny ala zay onoaka raha mitentsika hoe manampy an'le olona am'le mba tsy ankina be loatra am'le zavatra le mahatonga an'le fanampitehana ny ala sy ny manodidina azy manory fotsiny nareo sa tena manampy azy mihitsy hoe ohatra raisiko fotsiny hoe tsisy tohadrano any am'le toerana zany de nefa ny ilaina le izy mba tsy hanapitehana ny ala etsakaiky le fomba fiara-miasa zany ohatra ny teny anao zay dia mitady famatsim-bola zany zay ametraka ohatra ny barage am'le izy mety hoe mitady fanampiana koa amin'ny fanaovana hoe fanajariana an'le toerana eo koa ohatra hoe fampiofanana amin'ny resaka fambolena fampiofanana zany mba azahoana hoe vokatra bebe kokoa manara-penitra fa ny tena zava-dehibe de ny fitadiavana lalam-barotra io zany miaraka amin'le sehatra tsy miankina zany io zany tena anisan'ny zava-dehibe satria matetika misy ny tetikasa de hoe atsaraina ny vokatra reo fa rehefa betsaka le vokatra avy eo sarotra amin'le tantsaha zany ny tady lalam-barotra zany de lasa ohatra hoe mora koa ny angalan'ny olona satria le mpanera ohatra na mpanangom-bokatra no tonga any dia tsy de afaka mametraka vidiny le tena mpamboly zany dia fitadiavana lalam-barotra maharitra sy azo antoka zany zay zany no anisan'ny zava-dehibe koa dia zay ny arahana koa miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina zany izay hoe ahoana mba tonga izay fiara-miasa amin'ny tantsaha izay mpamokatra sy zareo mpandray vokatra zany mavitrika tsara ve le mpandraraha ohatra na ireo tsy miankina zany latin'izay fiadivana amin'ny tsy fanapitehana zay ia ny mpandraraha miara miresaka zany manomboka ny firesana amin'zareo zao zany de misy mpandraraha misehatra iraisam-pirenena zareo dia ny ataon'zareo zany de zareo amin'le asa ataon'zareo de efa manampy loha zareo zao ny tantsaha izay angalany vokatra mba ho anara-penitra zany de ny fiara-miasa ho ataonay amin'zareo zany dia anentana an'zareo zahay mba alofana ireo mpamokatra zany ina toerana anaja amin'ny lafiny ara-tontolo iainana zany zay zany no ataonay misy fampianarana ao anatiny ao dia misy vola koa nefa nomen'le sehatra tsy miankina ho ataony ao dia amin'izay mihitsy ny hoe raha misy zany le mbola resana eo aloha le hoe inona le revenu carbone sy le vola avy amin'ny carbone dia afaka zany omena mahazo an'izay izy noho izay effort nataon'izay arono mitovy daholo zany ny zavatra atao amin'ireo faritra rehetrarehetra amin'ireo hoe toerana rehetrarehetra reo ny asa atao amin'ireo zany de samihafa arakaraky ny hoe inona mahatonga le fampitera sy fahasimbany ala de arakarak'izay ny zavatra atao ohatra hoe any amin'ny toerana sasany resaka charbon tena mahatonga ny fahasimbany ala de mety hoe resaka reboisement na fambolekazo no tena ho atao raha ohatra ny amin'ny faritra sasany mety hoe le teviala ny tena mahatonga le izy de mitady asa zany inona ny ialana amin'izay zavatra zay arakaraky le zava-misy eny toerana zany ny intervention ho atao fa ny alantsika ve tena efa mampanena ihany ie raha natao ny kajikajy tsotsotra de eo amin'ny 20 alina hektara isa-taona zany ny ala voajanahary io ripaka eto Madagasikara teo lolo teo izy io ohatra ny somary ambanimbany teo amin'ny 3 alina sy 9.3 alina hektara teo de niakatra izy io ary mitombo miakatra zany lay roa aviany mahery zany ny fiatombon'ny fahampitehan'io ala io ary raha mitoy zao dia ho ripaka tanteraka ny ala eto Madagasikara raha zay ny teninao zay aza resiko zay faran'izay mbola amin'le dingana inona zao zany misy antsika zao raha oharina zany amin'ny andraikitra miandra ny rate plus amin'izay fivoara zay raha ohatra hoe natao zany teo anivon'ny ministera raisiko kely amin'izay ngamba aloha raha teo anivon'ny ministera
madagasikara zany de efa nisy programme maromaro ihany a nentina ny adivana amin'io fahasimbana sy fampitehan'ny ala io nisy moa no ilay programme environnemental 1-2-3 zany natao PE1 PE2 PE3 dia ty RED plus ty zany dia manohy ny ezaka vita hatramin'izay dia amin'izao zany a ny RED plus moa zany dia amin'ny atao hoe fotoana fanomanana phase de préparation hatramin'ny 2024 eo izy io manomboka 2024 zany a hatramin'ny 2024 de misy le fotoana fanaovana an'le asa amin'izay na phase de mise en œuvre dia ao anatin'io fotoana io amin'izay zany a no atao ilay hoe asa fanenana ny déforestation sy ny dégradation des forêts raha ohatra ka efa misy asa manomboka de nizao de efa jereny reny zay nataonay hoe investissement initial zany efa misy satria raha araky ny fomba fiasa au nivon'le RED plus moa zany dia lazainy izy hoe principe basé sur la performance na hoe raha tsy misy ezaka natao zany tsy misy ny vola tonga izany hoe le ezaka natao zany no omena tambiny zay ngamba raha zay le vente de carbone am'izay zay le vente de carbone ka raha ohatra zany amin'izao fotoana zay fa misy ezaka ataony sehatra hafa na reo sehatra tsy miankina ohatra dia efa jeren'ireo hoe inona ireo ezaka ataon'zareo reo de tohizan'ireo ezaka reo de rehefa misy zany le fandrefesana an'le ezaka any amin'ny taona ohatra 2024 lavitra be any lavitavitra kely raha ohatra misy le ezaka zany de refesiny io de mitonga le revenu carbone na le vola zay hoe compensation tambiny le ezaka natao dia omena zay olona nanao ezaka zany le vola mba hanohizany an'le ezaka indray amin'ny taona aoriana zany hoe ohatrany hoe refesina zany hoe atraiza ny fahazotona sy ny fanarahana ny fanimpianana ny fanombana rehetrarehetra de omena valisoa ianao afanao mbola mandroso tena zay mihitsy zay le atao hoe fampandrosona zany raha resaka ao anatin'le RED plus zay tena zay mihitsy fa ho an'le fotom-pisainana misy eto amintsika zany zao am'izay le hoe fanombana aloha zany hoy nitsapatsiny ho tratra ihany ve zany azo atenaina ihany ve zany hoe isy an'izay fivoaran'izay inona mbola mila ampiana tosika be somary dingana lavitra ezaka ihany moa zany izy ty fa raha tsy manao koa tsika tsy ho tonga any amin'le tanjona de ny paikady nieritreretina atao zany de hoe ahoana ny ijerevana na itedavana asa hafa zany ho an'ireo olona izay tena miankina amin'ny ala ny fivelomany na velitenany zany dia ahoana ny itedavana zay asa zay ary io asa io mahavelona azy ary ihany koa ahafahany mampitombo ny vola miditra ao aminy zany amin'ny fotoana maharitra zany fa tsy hoe mandritra an'le fotoana anaovana an'le tetikasa fotsiny fa amin'ny fotoana maharitra mihitsy fa tsika miara-miasa ny amin'ny anivelany ahoana fahitany zareo ny fivoaran'ny ezaka ataonareo raha izay sy le hoe ny fampitehana ny ala eto amintsika raha ny fahitany any ivelany eto Madagasikara aloha dia izay mihitsy nanaovana le tetikasa RED plus satria raha natao ny fandrefesana dia Madagasikara anisan'ny ambony manana ambony zany amin'ny fampitehana sy fahasimbany ala dia araka le voalaza eo koa no hoe izy dia manana arena voajanahary ambony be zay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara zany dia izay zany natonga ny eo amin'ny seritreretam-pirenena hoe anohana Madagasikara tsika koa firenena mahantra koa tsy de hoe manana vola entina edivana amin'le izy dia teo ny famatsim-bola zany nomeny zareo zay anankiray zany raha hoe ny fahitany any Madagasikara sy eo amin'le resaka hoe fahampitehany ala de raha ny ezaka ataonay dia i Madagasikara aloha zany amin'le resaka RED plus de efa anisan'ny lasa lavitra indrindra eto amin'ny continent africaine zany lasa lavitra izy raha atao zao ho an'ny resaka hoe le tetikasa zany voalohany izay fampiarana n'io paikady nasionaly io de Madagasikara fahatelo ny lasa alohany zany dia i Mozambique sy RDC izay lasa alohany de Madagasikara fahatelo mbola misy firenena maro be orinantsika fa tsika anisan'ny lasa aloha araka ny voalaza teo moa zany de tena lavitra ezaka la asa ho atao dia mila zany ny
fandraisana anjara sy fandraisana andraikitry ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra de manodidina an'izay a dia ny fanetanana zany fiara-miasa na am'ireo a ministera na am'ireo sehatra tsy miankina na am'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy amin'ny arabola zany mba hiara-ezaka zany tsika iady amin'izay déforestation sy dégradation des forêts zay dia izay moa ao amin'ny BNC Red Plus dia zay ny asanay hoe mandrindra zany mandrindra ny ezaka rehetrarehetra afaka mifampiresaka foantsika afaka miara-miasa zany hijerevana an'izay hoe fandrindrana ny ezaka ataotsika izay satria matetika misy le ezaka fa misaratsaraka zany de tsy hita loatra le vokatra de eo anivon'ny reo sehatra tsy miankina koa zany fanetanana ho atao dia afaka miara-miasa tsara zany ny Red Plus amin'ny sehatra tsy miankina izany hoe manampy zany andreo sehatra tsy miankina hiara-iasa am'ireo tantsaha izay miankina miala zany dia mety isy famatsiam-bola azo menana ny sehatra tsy miankina zany anampiana ireo tantsaha na ireo mpamboly izay manome vokatra ho anareo sehatra tsy miankina. Niaraka tamintsika teto amin'ny chambarao teo moa ny mpandrindra nasionaly eto Madagasikara ny Red Plus de Ramatoa Rakotoso Andrianina Lydia misaotranao tompoko. Misaotranareo.